manaiky amin'ny Jesosy misy. Manaiky amin'ny Jesosy Mesia nonono. Alahady fahafito amby roapolo volana Desambra, alahady voalohany manaraka ny Krismasy, alahady ny fiantsoana eo amin'ny sehatry ny FJKM, fa alahady natokantsika FJKM Ambotantely kosa ny fandaminana hitondranam-bavaka ny Ray aman-dreny mpitandrina Rakotina Valamahory sy ny ankohonany, koa misaoran'Andriamanitra isika riavana fa mbola navela ny anatanteraka izao fiombona-bavaka izao, koa andeha ary amin'ny fofeny fankasitrahana azy sy ampifarena tokoa no iderahantsika n'Andriamanitra Ray Zanaka fanamasina mandritra ny fotoana manontolo. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voaantso no masina. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy fihavanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitsangana isika amin'ny alalan'ny fiarahantsika mivavaka mamaky ny filazantsara nosoratan'ny Luka voalohany andiny fahavalo ambinifolo ka hatramin'ny fahadimy amby fitopolo. Iarahantsika mamaky ny filazantsara Luka voalohany andiny fahavalo ambinifolo ka hatramin'ny fahadimy amby fitopolo ary eo amin'ny mivavaka vao hipetraka ny fiangonana. Isaorana hoe ny Tompon'Andriamanitra ny Israely, fa nijinjo ny Lomisy andanana azy, ary manana famonjena izy, manaraka Davida mpamin'ny Lomisy, ary izay nampalazainy mpaminany masina hatramin'ny farabory, dia famonjenantsika amin'ny fahavarantsika sy amin'ny tanana izay rehetra mamparahantsika. Malefa famaraboa manazantsika izy, sady mahasara ny fanekeny masina. Dia ny fiainana izay niainana tamin'ny Abrahama ratsitsika, anao izay azo tsika no azy sy amin'ny tahotra.
hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy mankalaza anao zahay fiangonana noho ny fitiavanao anay tao amin'ny Jesosy Kristy, izay nomenao mba ho famonjenanay. Fa ho avy nankalaza ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ilay teny tonga nofo mpanavotra anay tonga tetỳ tany izahay, dia velom-pisaorana anao ny vonay. Misaotra anao zahay fa mbola nomenao ity andro ity mba hanandratana hivavaka any aminao ho an'ny mpanomponao, rakotona valamaholo sy ny ankohonany izay notendrenao hitarika anay eto amin'ity tempolinao ity. Mankalaza anao zay Andriamanitra fa tsara indrindra ianao, fitiavana ianao, masina ianao, inonay fa eto ianao Jesosy manatanteraka ny teninao. Dia samy anaiky hiasan'ny fanamasina anie zahay rehetra tonga eto mba andray sy hivelona amin'ny teninao, ka hitombo sy hiatsara hatrany amin'ny fitondran-tena masina, ary voninahitranao ireriany ine izao fanompona masina izao. Amin'ny anaratsoa ho anao Jesosy Kristy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Koa mitafy famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra, sady masina no malala. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araraoty ny andro azo anaova-tsoa. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay hitandrina ny teny vavan'olombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko aoka anatona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka hanaraka ao amintsika izao tolom-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy to, mpamorona sy mpanavitra anay io. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto zahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoana sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Adininay mazana ny didinao izay mitaona anay zanakao hifandefitra sy hifamela heloka. Kristy mpanjakan'izao rehetra izao ianao, nefa nanetry tena nidina tetỳ aminay. Tsy hainay ny nakatahaka izany tompo. Masika izahay tsy nahatanteraka mandrakarivany amin'ny fitondran-tena ho toro-teny velona amin'ny manodidina anay zahay.
mirombelona koa aza indraindray ka tsy mahafoy mizara ho an'ny hafa. Mamindra-fo aminay tompo, tario ny fonay ahaizanay mibebaka marina aminao, dia mamelany elokay ary aza-tsarovana intsony ny fahotanay. Ny rano Jesosy zanakao anie anadio anay amin'ny otanay rehetra. Ampio zahay fanahy masina, anda zay rehetra mety ho ota mba hitombonay amin'ny fahamasinana. Amin'ny anaranao Jesosy, mihaino ny fifonanay ry Andriamanitra fitiavanao. Amen. Avia ry fandahatra isika, na ry tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamalinana rehetra. Voavela ny elonkareo noho ny anaran'ny masina ny ilerany ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voatsarana ny fahotana, sambatra ny olona izay sisainy Jehovah elika ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Amen.
antsika hiaraka anay sy anambara ny faneletona kristianina izay iraisantsika ny fiangonana manerina izao tontolo izao dia ny faneletona apôstôlika. Mino n'Andriamanitra Yesu mpanoloranitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zanalay tokana tomponsika izay nitompitompona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nizarana nanapaka Ponto Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana marika nalevina nidina tany fiainantsika nitsangana tamin'ahy tamin'ny andro fahatelo niakatra ho an'ny anitra mipetraka ao ankavan'Andriamanitra Yesu avy any miaviny tsara maverina sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-kely ny fitsanganana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny
ry havana tony fotoana ilazana ireo rahany fiangonana isika melo izany dia andeha nandratra vavaka. Andriamanitra rainay manana anjara izay fiangonanao fa Andriamanitra miasa amin'ny fiainana isan'andro ianao. Ataonao izay hanamafy sy hampatanjaka ny filoanay amin'ny alalan'ny adidy sy andraikitra izay apetraka ao aminay. Koa mangataka ny fanahy masonao izay mba hitarika anay amin'izay asa rehetra ataonay. Ary iliana indrindra ny anatanteraka izany ny voninahitra ny alalana Biblia. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Amen. Alahady 17 Desambra, alahady izay atokantsika ho alahadin'ny mpitandrina. Koa indro misy tononkalo nosoratany Ramangason Andria Marinaval na azontsika hoe Ramose Maro ho andraraka mpitandrina. Fony ianao mbola tsy ary dia izao no nampanjary namolavolanao mijoro mitarikevitra nanoro. Mitary-dalana hatrany mitaizanao mpankamana mizara sy ampely ho an'ireto ambotantely izany filazantsara. Ary izany dia voambara fony ianao tsy mbola teraka. Eny, izao dia tsy mba reraka ny nanamarinanao. Eny hatramin'izao amin'izao. Koa malemova malasana, raiso izao ny fitondrana ireo vahoaka fidy, kaza dia manao adidy. Ombanao ao tsy miambatra, ary atonganao sambatra. Ramose Maro. Koa satria koa alahadin'ny sefala anio anivonsean'ny FCPM, anoatsika ny rahavany veliny izay misy ny afatra avy amin'ny filosy ny tale nasionaly ny sefala. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana ry havana ho aminareo anefa fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavana sy ny fanondram-pony ka azahoantsika misitraka izao fahavelomana izao. Dia raha mahalala ny zava-misy maneran-tany ary nahatratrantsika raha teo noho ny fisian'ny aretina Covid-19 sy ny ampin'izany teo ny fiainantsika mba amin'ny fiainam-piangonana ihany koa. Arabaina tsy matofoa amanay, velonayna ka amarana sady hitaona feno fitsapana sy fizahan-toetra ity. Aladin'ny sefala sy ny fiantsona moa io, iombonayna isika ato anatin'ny FCPM hitrotro amam-bavaka sy anoana izany asa izany. Fantatsika raha teo fa nisy fiantraikany teo amintsika ny zava-misy. Vitsy ny synodam-baritany afaka nahavita ny fandaram-pianarana vokatry ny fiboahany. Foana raha teo no izany ny fanadinana sy famoahana ireo mpianatra navita fianarana tamin'ny ankamaroany synodam-baritany. Ankasitrahana manokana ireo izay miezaka ihany na dia vitsy aza ka afaka navitany azy. Entsika mavavaka ireto zavatra vitsivitsy ireto izay miandry antsika. Voalohany, ny fanomezana ny fanoratana ny boky lesona sefala vaovao. Faharoa, ny fanavaozana ny fitsipika fototra sy ny fitsipika anatiny ho an'ny sefala. Fahatelo, ny fanamariana ny fahafolotona mampitandrina ny italian'ny sefala Rabelaza Honorara Tsimbahason mpitandrina. Antenaina ny fahavononantsika hifanohana amin'izany rehetra izany. Noho izany, dia raisina mpitiavana izay rehetra azontsika tao hahalavorary ny asantsika, fanomezana, adidy, rakitra. Misaotra anareo mialoha sahady sady manao veloma anareo amin'ny anaran'ny tompo, ny filoha sy ny tale nasionaly. Fanentanana avy amin'ny Tabita Rasalama Dorcas. Nisokatra indray izao ny taom-pianarana 20 raiky amby 20 koa mampafantatra anareo izahay fa misokatra manomboka amin'ny alatsinainy fa 1 Janoary ho avy izao ny fisoratana anarana ao amin'ny toeram-pampihofanana Tabita Rasalama Dorcas, lycée Ambojatovo Avaratra. Ny fiofanana dia natao an'ireo zazavavy na vehivavy kristiana tsy ankanavaka te hianatra na te hampitombo fahaizana amin'ny fianarana taozavatra, point de croix, kofehy, fanjairana akanjo, fandrahoana sakafo sy ny sisa, ary indrindra koa amin'ny fandalinana ny soratra masina.
Ny fotoana fianarana dia isaky ny alatsinay alarobia ary zomahariva manomboka amin'ny ora ka hatramin'ny 4 ora. Ny fisoratana anarana sy ny fakana fanampanazavana dia eny an-toerana amin'ny andro sy ny ora voatondro. Eo an-tandriamanitra ireny ny voninahitra. Fanasana avy amin'ny fitandremana atsimon'ny Mahamasina, sampana vokovoko manga antoko-pihira tanora fanantenana. Ka oreareanay ny fiderananao tantara voalohany toko 520 andiny 530 tapany D. Ampifaliana lehibe no anasanantsika mpianakavin'ny finoana rehetra iara iderany tompo amin'ny rindran-kira taona fantasitrahana sady fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fa-efapolo taona ny orenan'ny tanora fanantenana izay hotanterana ny alarobia 9 janoary 2024 manomboka amin'ny ora tolakandro ao amin'ny FJKM atsimon'ny Mahamasina ary iarahana amin'ny koraita manaty sofinona osana bojatovo fitiavana antoko-pihira andravoan'ny fivavahana tanora fanantenana atsimon'ny Mahamasina. Tsisy ny fifidirana koa manentana antsika andamina ny fotoana dia izao ary aka ny karatra manaikona ao amin'ny FJKM atsimon'ny Mahamasina manomboka ny sabotsy 2 janoary 2024. Fanentanana avy amin'ny tranom-boky Antso FJKM. Ny librairie Antso dia maneho ny fiombolam-po amintsika kristiana Sakanavaka amin'ny fanolorana ireo vokatra isan-karazany izay mety ilaintsika. Ahita fifaliana sy fahafampo ianao amin'ny fitsidianao ny Antso, indrindra moa ny fandraisanao anjara ao satria raha anohana ihany andao ny asa-piangonana ny toanantsika. Fitaovam-piangonana, karazana fanomezana samihafa, anisan'izany ny fahatongavan'ny periko paraky amin'ny 2024 sy ny voatsarana fafy ary ireo entana maro samihafa. Ny avy ato anatiny kosa ny avy amin'ny fandreketana ny asa sosialy dia manentana antsika andray anjara ny agenda 2024 amin'ny FJKM Ambotantely. Izany dia azo raisina rehefa mirava ny fiangonana. Marihana fa ny tombon-drehetra azo amin'izany dia entina anatsarana ny fampisakafoanana ao amin'ny kantiny ary azava-ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro ny ijijantsika raha tsy reraka isika. Galatiana 4:5. Ny fandreketana ny asa sosialy koa dia mampafantatra antsika fa hisokatra manomboka ny alatsinainy 20 janoary ny fampisakafoanana ao amin'ny kantiny. Ny fisoratana anarana dia manomboka ny alatsinainy 4 janoary isaky ny atoandro. Marihina fa ny vidin'ny sakafo isaky ny mpianatra dia mirary tsy miova fa arivo ariary. Ahitana vary, laoka, lasary, desera, rano. Ny andinindiny dia hitanao eny amin'ny pedadrindrina eny amin'ny sekoly ety amin'ny faritra avo. Avy amin'ny sampana koralina Ambotantely. Ny koralina Ambotantely dia maneho fisaorana ny fiangonana manontolo tamin'ny fandraisana anjara mavitrika nataon'ny tokantrano tsirairay tamin'ny bûche de Noël 2020. Ampahafantarina isika fa ny mofomamy taom-baovao 2024 dia azontsika fandriana dia izao amin'ny mpikambana ao amin'ny koralina Ambotantely. Sampana sekoly alahady. Ny sampana sekoly alahady dia misaotra ny fiangonana sy ny ray aman-dreny sekoly alahady tamin'ny fanotronana ny 19 Desambra lasa teo. Isaorana manokana kiambanam-bavavy mandravaka ny sehatra ny karakara ny sakafon'izy ireo. Ny sekoly alahady dia miditra ny 14 janoary 2024 amin'ny fanorona maraina eto am-piangonana. Fanasana kosa indraiky. Ny mpitandrina sy ramatovadiny, ny braony fiangonana, ny komity dia faly manasanao
andray anjara amin'ny sakafo iombonana noho ny jobily fisotroandronono andramatoa andriamiarantsoa kalefzona lalary sandy ny alady 20 febroary 2021 ambony folora sasany eny amin'ny espace ny akantsika lohanosy ambijanaka makasitraka indrindra ny fandraisana anjara dia efatrarina rakisorana fa zaza no teraka ho antsika zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia antsorony ary ny anarany eto hoe mahagaga mpaminotsaina andriamanitra mahery ray mandrakizay andriana ny fiadanana Isaia 5:5 ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no amonjy ny olona ho afaka mivantana Matteo 1:1-20 manolotra rakisorana ray izy efa 2:7 ho an'ny mpitandrina sy ny fianakaviany ho an'ny alady mpitandrina ary ho an'ny fiangonana rakisorana manaraka satria misy zazateraka ho antsika zazalahy no menantsika eny antsorony ny mariky-andrianany ary ny anara-moninahy dia atao hoe mpitondra mahay andriamanitra mahery ray mandrakizay andriana mitondra fiadanana Isaia 5:5 manolotra rakisorana dimy alina sy telo hetsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ny fianakaviany ho an'ny fiendreketana sy sosialy ary ho an'ny fanavaozana ny akany ny amaranantsika izao ara-piangonana izao dia fiantsona fanambadiana izao ny fiantsona fahatelo sady farana Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana dia mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy jaona voalohany 4:4-9 Andriamatora Jonary Ratandrasoa Andray Karabo sy Ramatora Zangarsoa Alpha Odette andaniny Docteur Rakotinirina Florent Hubert sy Ramatora Bertrand Yolande Lesette ankilany dia faly manasanareo antsika anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rajonary miandraina Tsilavina sy Rakotinirina Antaolga izay atao eto amin'ny FJKM Ambotantely ny alakamisy 1 Desambra 2021 amin'ny 7 maraina dia izay ihany koa mamarana ny ravam-piangonana io ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra rehefa alady mitandrina tahaka izao dia mahazatra antsika eto amin'ny fiangonantsika ny manasa ny mpitondra fivavahana avy amin'ny fiangonana rahavavy efa nandalo teto ny avy ao amin'ny fiangonana katolika ny avy ao amin'ny anglikana fa ny amin'ity andro anty kosa dia avy ao amin'ny fiangonana loteriana no ho avy eto amintsika hitondra ny hafatra Docteur Kabarimanana Hery Makatakanao izany Docteur Kabarimanana Hery no hitoro-teny amintsika amin'ity andro anty izy dia pastora ao amin'ny FLN Mahalavolona Andoharano fotsy dia fanomerabanao zay pasteur dia makasitraka amin'ny famalinany amin'sinay dia manindrindrindra ny atotsanao ny adidy-masina dia amin'soroanao izy koa dia filohan'ny Braofoy be any FFKM sotra tompo
tonga amin'ny fotoana amakina sy iainona ny soratra masina isika ry havana, kanefa ambelohan'izany dia hiady vavaka isika. Andriamanitra rainay eo Jesosy tomponay, tonga indray ny fotoana izay hitenenanao sy resahanao aminay. Soka tompony amin'ny teninao, ny teninao izay faniliny tompotray sy fanazavana ny lalanay. Ankehitriny ary izahay raha amaky sy ainy ny teninao dia mangataka indrindra ny fanahinao masina mba hiditra ny anatinay tsirairay avy ka hiasa amin'izany rehetrarehetra izany. Dia apetraka eo am-pelantanao koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy aminao. Ianao no anindry ny olona ary anambara izay tianao ambara rehetrarehetra ho voninahitry ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika androany dia ao amin'ny boky Jeremia mpaminany. Jeremia mpaminany toko voalohany, raisitsika eo amin'ny andininy fahaefatra ary atsaraka eo amin'ny andininy fahafolo. Jeremia mpaminany toko voalohany, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Dia hotohizana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina, epistily ho an'ny Romanina toko faharaika ambin'ny folo, raisina eo amin'ny andininy fahafito ary atsaraka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Romanina toko faharaika ambin'ny folo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary eo am-pitsanganana no andraisantsika ny filazantsara Mateo toko fahaefatra, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mateo toko fahaefatra, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny teny rehetra izay vakina dia vakina ny anaran'i Jesosy Tompo. Tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe: atry ny fony anao tsy mbola noforoniko, tany akibo no efa fantatro, ary ny fony ary fony ianao tsy mbola teraka, efa namasiniko sy nitendreko ho mpaminany ho an'ny firenena rehetra. Ary kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy tsanahy nandahan-teny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jesosy tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra nidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa mombanao aho ho Jehova. Dia nanindrotra ny tanany Jehova ka nanendy ny vavaka, ary koa Jehova tamiko, indro efa nataoko ao ambavanao ny teniko, ary indro aho manendrinao izao andro anio izao, anampahefana amin'ny firenena, ny fanjakana, anombotra sy anjera, andrava sy androdana, ary anorona sy ambory. Izantsika ny famakian-teny ao amin'ny testamenta vaovao, epistily nosoratan'ny Romanina toko faharaika ambin'ny folo, raisina amin'ny andininy fahafito ka hatsaratra fahadimy ambin'ny folo. Ahoana ary izay notadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, fa ny mamafisiny kosa ny foniny sisy, araka ny voasoratra hoe: Andriamanitra efa nanome azy fanahasondry mitory, sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare, mandraka androany. Ary hoy Davida: aoka ny latavana ho fandrika sy ho tonta, ary ny fahampafitohinana sy ho famalina azy. Aoka ny masiny
ho jambatsy ahitsy ary aoka amokoka mandrakarivy izy dia hoy izao so dia tamin'ny fotoana ho lavany ny Israely sanatria izany fa ny fahatafotohinany no nahatonga famonjena ho an'ny Jentilisa mba hampialina azy ary raha ny fahatafotohinany no tonga haren'izao tontolo izao ary ny henany no tonga hareny Jentilisa maika fa ny hafenono fa ianareo Jentilisa no tenenana koa satria apôstôlin'ny Jentilisa ao dia mankalaza ny fanompoko raha misy azoko ampialina ireo mifanapatsinay amiko mba amonjeko ny sasany aminy fa raha ny fanariana azy no fampiavanana izao tontolo izao tsy ho fitsanganana amin'ny maty vany ny fandraisana azy eo fitsanganana no andraisantsika ny filazantsara Matteo 4:4 ny nakanezan'i Jesosy tany Galili ary nohon' ireny Jesosy fa efa voasambo sy Jaona dia lasa nakany Galili Jesosy ary no niala tany Nazarety Jesosy dia nakany Kapernaoma izay ao amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany ny Zebolona sy Naftaly ka noho natao Jesosy mahatanteraka izay nampilazain'ny Isaia mpaminany hoe ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any amin'ny lafin'ny Jordana Galili tamin'ny Jentilisa ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ray masino manamsinana ny fahamarinana mitelinao ny fahamarinana amen.
mivavaka ty fiangonana ty no diarana mandrakizay ny anarany voninahitra ho azy lely any mandrakizay mandrakizay. Faharoa dia misaotra manokana ny ray aman-dreny eto mombotapely ity nanasanay ho vahinareo amty maraina ity ka tsy zahay no vahiny lehibe fa ny tenin'Andriamanitra no vahiny ho atsika rehetra. Saotra rehetra pasteur, saotra nareo vaky, saotra ny ray aman-dreny mpiarana vahiny ito fahitako ito dia Tompoandriamanitra no mba sitantana antsika. Averiko ny fisoratra mijeriny teo amin'ny anarana Tompo Jesosy. Zaho na dia luterana azy dia teny Jesosy io satria aty le fitainy mahasoa. Aty ny fony ianao tsy mbola nifrontika ny kidy le fafantatra. Aty ny fony ianao tsy mbola teraka ny fanamasiniko sy ny tendriko mpaminany ho amin'ny firenena aby. Raha mandinika izany ten'Andriamanitra izany isika dia misy teny miverina indroa ao le hoe aty ny fony aty ny fony. Manambary io zany fa misy zavatra manahirana kely ao, manahirana amin'ny zavatra misy ankehitriny satria aty ny fony ianao mbola nikibo tsy tamaso zany. Aty ny fony ianao tany aloha be tany tsy fantatra izany. Ary zavatra nankiroa io no tiako tsindrina ankehitriny amin'izao tenin'Andriamanitra eto izao. Ny anankiray fotoana, ny anankiray toerana. Misy fotoana amin'ny fiainantsika kristianina zay tsy fantatsika akory hoe makaiza tokoa zany fiainako zany. Avy ahy zaho dia inona no eto dia makaiza aho raha ampitso. Na dia nizaka azy isika manao jery todika sy nijery tazana. Nijery todika dia ny aoriana zany, nijery tazana dia ny any aloha zany. Indrindra amin'izao farany taona izao ny akamaroan'olon'asa manao an'izany, manao bilan isika. Fa ny fiainam-panahy kristianina koa dia manao an'izany isan'andro isan'andro, tsy ny andro farany taona fa mihevitra indrindra makaiza ny fiaina, avaiza ny fiaina, inona ny teo aloha, inona ny hoavy, inona ny vaovao. Ary ny vosoratra amin'ny Romanina koa dia mazava tsara mihitsy fa izao ny voalaza ny Romanina ny resahantsika teo hoe fa ny voafidy ihany no mahazo izany. Io le atao hoe antso iraka, izay voantso ka ny rana no mahavita ny asa antoko noho izy. Izay voantso ka ny rana no mahavita ny asa tsara araka ny tokony izy. Satria misy mieritreritra hoe ho atao ity nefa ianao tsy voantso. Ny mifanohitra amin'izany koa misy ny manao hoe voantso aho nefa ianao tsy voantso. Misy ny mivohy tena maniraka ny tenany. Inona ny tena ambaran'izany? Ny fiainana kristianina dia fiainana fandresendahatra eo amin'ny toerana zay misy azy, sy eo amin'ny toerana zay iainany. Zay ny fiainana kristianina. Resilava amin'ny fiziany sy ny fisiany ny kristianina. Afa-po amin'ny tenany, afa-po amin'ny men'Andriamanitra azy, afa-po amin'ny men Jesosy azy. Mety misy sahiran-kirana kely ihany. Misy namako anankiray zay dia zay no lazay. Zavatra tsy tiako indrindra amin'ny fiainana dia ny fitaratra. Satria rehefa mahita fitaratra izy dia mieritrery fa maninona azy aho tahaka izao. Izy aloha menao siny. Fa ny fiainanao ao amin'Andriamanitra
dia fiainana feno fifaliana feno fiadanana amin'ny tena misy an'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra re kristiana malala ny antom-pisitsika amin'ny tony fiangonana tony dia ny ratsika tanteraka ao amin'ny Jesosy, ny ankina tanteraka ao amin'ny Jesosy, ny toetra tanteraka ao amin'ny Jesosy. Izay no antom-pisitsika satria rehefa miraikitra miratsika ao amin'ny Jesosy isika dia io no lazainy Jesosy hoe izao ny lalana, izao ny fahamarinana, ary izao no fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala. Ka raha tianao no amin'ny ray dia tsy maintsy mirafitra ao amin'ny Jesosy ianao. Tsy misy lalakafa koatran'izay, tsy misy. Na inona mary eto ambany masoandro fa zay manana ny Jesosy ihany no tonga miamina. Ary misy toeranao anao any ihany. Asa mba ho tsaratsarany amin'izany. Asa mba ho tsaratsarany amin'izany. Any amin'ny Jesosy tsy misy trapote any ka hitongilagilana amin'izao aloha no fampita. Tsisy any. Fa inona ny fanambarana ao an-trano iray misy toerana maro. Ary vitan'izany fa mbola miteny izy ary izay toerako ny toerana koa ao amin'ny Jesosy. Fanina izany fahasoavana izany. Zany maha kristiana antsika tsy miazakazaka hijery zavatra hafa amin'izao fiainana izao tsika fa miazakazaka hanatona ny Jesosy. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka isika hitombo hiatsara isan'andro amin'ny fitondram-tena masina. Kristianina mahatsiara fa noraisiny Jesosy fiainana fony izy mbola zaza. Izy moa ny anapohan'izany hoe zazakely izao hoe inona moa zany ny asako rehefa lehibe. Tsisy manapohan'izany. Fa rehefa manakina ny fiainanao ao amin'Andriamanitra ianao dia omeny anao toa izay sazy anao, omeny anao ny asa fanompona izay tandrify anao, omeny anao ny zavatra rehetra. Raha nihita nianatra teny Akasy tamin'ny taona 13 izy nanapo izazo dokotera iarana fotoana eto andro. Fa ray kilasy tao sy miara-ministra tao. Fa ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao dia fitondran'Andriamanitra feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahombiazana. Ary dia mahazava tsara, marina tsara ty perikopatitsika eto androany ity. No amasinika ianao, no tendrem-paminana ho an'ny firenena ianao. Ary io ny toetra faharoa izay tsy maintsy ananan'ny kristiana. Fa rehefa nao masin'Andriamanitra isika, rehefa mitoetra amin'Andriamanitra isika dia tsy kristiana tahaka ny vatolany ka sady tsy miteny tsy mivolana. Fa ny kristiana manana ny Jesosy dia kristiana resy laza mitondra fiadanana ho an'ny hafa koa. Mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena. Isika izany, isika izay efa nandray, isika izay efa voanjo, isika izay efa ao Kristy Jesosy no irany toa, no amatsininy toa, mba hitondra izany faneva izany, mba hitondra izany filazantsara izany. Masina ny filazantsara dia isika masina no mitondra azy. Ao ny Andriamanitra, ao ka ho masina ianareo satria masina. Dia le fahamasinan'Andriamanitra tafo itsika, io no entitsika mitory ny filazantsara. Ary zany amantarana fa kristianina mijoro isika dia kristianina manana raikeny voalaza teny aloha hoe antso iraka. Ka rehefa nazo antso ianao dia aza mitsarasara
mandiana misy filazazaraha misy efara fianarana soratra masina zany mety amin'itiky zao mety solaza pastor mety mieritreritra ny bebe taona angamba zao taona am'izao fa izaho 20 taona mety fianarana pastor tsy misy tara moa Jesosy fa zay voanto zay voiraka no mitondra ny filazantsara ravaka malala enganisika rehetra mba hatianao anatytsika toa fa ny abilitena tsika io aza io fiaina tsika io aza de tiany Jesosy ianao tiany ianao tika kristianina manko mahabirisaka eto Madagasikara mahabirisaka kristianina ka tsy minondra hoe raha misy kristianina eto Madagasikara tokony tsisy bolibolitsiny tokony tsisy tansaina daholo tareo satria feno kristianina eto Madagasikara fa varina angamba ny kristianina tsy fantatra fa ny tenin'Andriamanitra rehefa de milaza aminao tsy foiny ianao na inona lenkao na inona faotana na inona fahatisonao na misy vovoka amin'ny fotaka ianao aza na milalao ota aza ianao de Jesosy momba anao midinao amin'ny fotaka manasanao mampitsangana anao sasany madio ianao ary lazay rehefa avy hoe mandehana hiasa mananotaniso zay maha Jesosy azy tsy mijery tovilana izy fa mity tao anatin'ny fonao satria efa voantso ianao efa nirana ianao fontombolahary ianao de efa fantany ny fiainanao fontombola-tenaka ianao de efa fantany ny fiainanao ary tahiny ho an'ny zalalan'ny fahamarinana izany ianao mahazo tompony ianareo to amin'ny katolika fomba fijeriko manokana hatramin'ny fotoana izay nahalalako azy mivady de mahafinaritra mitsy miarana samitsy mivady miarava misy fotoana angataon'ny pasteur io de mijery foana ilay zany izy miaino azy ary tokony mahazo tombony ianareo ary fotoana ho azy mivady izy mianakavy miteniny raha ny loatra zany raha ny fiangonana no mahatsiary ny mpanompony ao amin'ny atomaty zay ataon'ny mpanompony satria ny pastorany no mivesatra ny zavatra atao fiangonana pastora zao pasteur zao alakatatsy daholo rehetrarehetra fa tsy mety mipoka ny azy manana ny Jesosy izy no mitantana izy no mandidy izy no mitondra ny fiainana manontolo engany tsika rehetra mba samy atsiaro ndray maka iray amin'ny tenity fa kainanao voantso io no mahasamy afatsika fiangonana luterana sy ny fiangonana FJM satria eo aminy gatotezzy mahafinaritra miara manompo nino amin'ny fiangonana any aminay FLM mamakoteny pastora ihany no mialana vizaka rehefa ty manao azotarity miara manompo mihitsy satria fampandrosoana ny fiainany fiangonana izany ary tsika rehetra ianao zay miaino ten'Andriamanitra ianao koa anisany zany riavako malala mety mitetry nareo hoe fiminitsy fandrasako zay mety lavo zay fahitanina fa zavatra tokana ihany resako aminao na tsisy tadidinao azy ny zavatra resako eo fa mety misainao mety mila misy zavatra tao anatiny tao zao mety moty tianao Jesosy zay ihany mety nao moty vampy io toetanao io io fiainanao io tianao Jesosy de mody any tokatrano zany fitiavana Jesosy mahazo tombony ianao nahazo tombony ianao satria mitondra ny Jesosy loty apetaka ao an-tokatrano ka zay tokatrano rehetra manana ny Jesosy no manana fiadanana ary fiadanana maharitra io tsy
fantatry ny lako ianao no mahalala azy fiadananao mihitsy soanao ry afaka malala fianao Jesoa tonaritra n'Andriamanitra resanaka fanemoso sy azo tamin'indrindra ho azy mandrakizay amen. Vava Kristy ry Andriamanitra tsy toa sady ray mandrakizay dia raha sokalaty naranao masy izay fa tsara ianao ary ny famindram-ponao maritra mandrakizay ianao ny fanahy anay ianao ny famanohana anay ianao ny fananafika anay ianao ny fananamasina anay ianao ny fanifidy anay ianao ny fananiraka anay indrindra fa zao ray aman-dreny pasteur ankalazany Kristy dia raina mandrakizay ianao Andriamanitra dia ao amin'ny fahasoavanao ty fiangonana africaine motatety apikambana satan'izao izy ho azy zay matory fanahy ampivereny sy faniala aindivo ny tananao ihany ny firenay Madagasikara tompo malala okandroso aminay ny zava-maso rehetra ary sakalo ny sain-dratsy sy ny asa ratsy rehetra mety animba zo firenena izao da eo amin'ny fanahy ny fahenenao ary telizominao ty Madagasikara ity vanjakany fiavarana sy fandriam-pahalemana ary zay rehetra ny mba samy afantatra tanteraka sy anaiky misy sitraponao Andriamanitra ampy ny fiadanan'ny olombelona eto tany ianao ka mangataka aminao zay omeo foeny ny ray aman-dreny mba hitezan'ny zanany amin'ny fomba kristiana ianjakao fanahinao koa reny sekoly samy hafa ireny ny fitahinao any no mpafokatra ny tany sy anasony fivelomana marina mba amin'ny asa-panahy tsara rehetra dia vokiso amin'ny any isan'andro matra ero manokana izy tsy manamboanina ny faritra tsy ny tompo malala dia zero manokana aloha rehetra zay manonesy miankana ny fifaliana hiataka aminao zay ampionony sy ampio ny fitoratena ny kamoty ny marary ny toera-pitsaboana samy hafa indrindra reo zay tsy afaka manolo mamonjy hopitaly koly azy rafoa amin'ny olona rehetra ry tompo malala fantatray fa ianao no ianterany zavatra rehetra tompo ary le zany no anambaranay anakambananay ray vavaka ary ty fanampianarana mpianatra fa iny manao hoe raha inay zay adany mansina renarana tonga neny fanjakana natao aneny sitraponao etiatany tahaka eny ratsy no anaynisy anysazanay ary ambelany kay tahaka nambelana izay metoka taminay ary azo mitondany eo amin'ny fakampana fa manafana iandatsy fa anao fanjakany zay ary fanahaka mandrakizay amen.
soratsika ny feotately namono fanahintsika tamin'izao irana taon'izay ary soray antsika ihany koa ny ray aman-dreny pastora izay mitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika fiangonana. Ankehitriny ry havana dia tonga amin'ny fotoana manokana hifarototonam-bavaka ary indrindrandrindra hifototsika-bavaka ny ray aman-dreny tanana mianakavy. Marina fa amin'ny taona ho avy ny faharoapolo taona iarahantsika mamonjy indray ny amin'ny ray aman-dreny tanana raha-potonam-bavaka mianakavy ka dia misy zoky ray aman-dreny izay olo amin'ny fiangonana raha-benalo soravantera nanomana sahady tononkalo izay mamintina ny fiainam-pary natao anatin'izay roapolo tao izay angatahantsika izy hitondra izany tononkalo izany ary oenan'izay dia manao ny ray fanomany avy hatrany ny koralina ambotantely. Avoara andraketana ny asany zany Andriamatora navalana ao tany mivady sy namokona. Tsy diso anjara fahasoavana meno ny tompony tandina eto amin'ny tatelitsika ny tandina fitiny. Fampanompo be fitiavana tarika mahay mibanjina ny ho avy atrehitsika amiraky tontolo fahiny. Ny andro-tany sy ny lanitra isoratsika an'Andriamanitra ny ny rotsakany sy ny ankohona aminy. Fampitandrina mahay ny pasiterana. Zay rehetra no kasaina, zay rehetra no fisaina dia tamperaka daholo, tena saika manontolo. Ny akano no fitaina, ny fatota no atsaraina. Ny agidy eto amin'ny toerana sy any avelana miserana samy efa sy tontosa na dia hita hoe mivosa. Ny ampanavo kolokolo, ny varota dia voasolo, ny talenta sy ny kanto ny anyvoatra sy ny lanto, ny mofinaina dia voazara tsy mba nisy diso anjara. Ny zana-paritra ny ezaka samy tsisy mitifezaka, ny sampana sy fianaketana ny asaka amin'ny paharetana, ny mpianatra ometsakafo amin'ny vidiny tsy lafo, ny lolo tsy diso anjara fa samy voakarakara. Pastera ny zaratoana faramanontolo taona noana. Araba no atolodray miampy ny fitiavanay irina hitoy ny fiarahana ao anaty fahafahana. Ampitiavana pastera na sy
iroso amin'ny rojom-bavatsika riavana nyteny amrenantsika izao rojom-bavaka izao izay hotanterahitsika dia miaraka nito amin'ny epistily voalohany soratan'ny Timoty milaza amin'ny anaran'ny tompo hoe koa mananatra voalohany indrindra mba atao izay fangatahana fivavahana fifolo saorana ho amin'ny rehetra ho amin'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika amin'ny fiadanana sy manofay izay amin'ny toe-panaharaka n'Andriamanitra sy ny fahamakinana rehetra. Izany ny tsara kasitahana mason'Andriamanitra mpamonjentsika izay tiany olona rehetra ivonjeny ka tonga amin'ny fahalalana marina. Ary no amin'ny Jakoba ihany dia milaza hoe koa mifanekeheka ianareo ary mifampivavaka mba ho sitana ianareo ny fiasa ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Bakiny tompo ifampivavatsika ko anatanteraka izany rojom-bavaka izany isika efa misy ny olona natsoan'Andriamanitra ifampitoam-bavaka ny amin'ny mpitandrina sy ny asa fanompony ary ny ankonana ny mpitandrina sy ny fitandremana eto am-botately ny mpitandrina sy ny asa ivenany fiangonana eo anivon'ny firenena. Manelanelana ny rojom-bavaka dia ho ataontsika ny hira firana fanampy fatelo amin'ny dimapolo ny ambiny voalohany ny ambiny faharoa ary ny ambiny fahatelo hiaraka hivavaka sika tompo. Ny tompo Andriamanitra faly ny fanaita faraka eto amin'ny toerana ity noho ny mipaikinao ny fampivavaha ianareo ary manamarina ny teninao ianao fa ny fivavaka ny asa marina dia tsara tendreny izay manolotra alohanao efa mitendrenao mitondra ny rojom-bavaka dia tendreo ny olony tompo mba niteny avaminao no vavaka ho asandra tahito dia amin'ny anarana Jesosy Kristy nanaovana vavaka. Amen. Zany tompokiram-panahy zany tompo malala noentinay finanam-bavaka ny mpitandrina rakotona vala maoly sy ny asa fanompony ary ny ankonana. Misotranao zahay fiangonana eto ny fitandremana ambotantely dia Andriamanitra tsara indrindra fa tsy ho toy izao tokoa ity mpanomponao raha tsy tao dia tao tokoa ny fitiavana sy ny fahasoavanao. Misaotra amin'ny antsonao azy mpitandrina, misaotra tamin'ny mifidiananao azy ho eto amin'ny efidikaina ambotantely. Tompo, makasitraka izahay amin'ny tomponandro nolinao azy amin'ny fahasalamana, amin'ny fandavatena sy ny fitiavana izay mentiny nampandroso fiangonanao. Dia aza mahafoy na mahasaraka azy ianao tompo amin'ny andro-piainany rehetra. Aza velomokivonao reraka fa ny tananao mahery no angatahana hitantanazy hatrany ary tanterahany asa masina nandrahanao azy sy hijoroany vavolombelona fa ianao ihany no tompo sy mpamonjy. Mivavaka izahay ho andramatorakotona valina andro izay varim-panompontsaina akaiky indrindra mpanomponao sady reny mpianakaviana ihany koa.
o meu hery-saina tompo, o meu herim-bata, herim-panahy, entry manona sy mikarakarana-monana, ary femifahendrena sy tombonao lava iarahan'izy mivary mbola mitandrina fiangonanao. Isaona tompo, fa nateo azy ny zava-sarotra maro nolalovana tamin'ity taona ity, dia mbola mitantananao ary nentinao nivoaka ho amin'ny fitahiana mariketrika izy ireo. Mivavaka izay malala ho azy telo mianakazanana, ny ampeny sy ny peny izay mandady fahaizana sy fahalalana mivelana. Ianao aneo eo anilan'izy ireo an-trano, hiaro azy amin'ny fakam-panahy mety mahazo ny tanora. Aza velana adino anao Andriamanitra, ary tantany mba samy mitomba amin'ny tanjona izay tiany ary fantatra fa mahasoa azy ireo. Ary olima izay eto an-toerana to ampitombo tena sy saina, dia ataovy mahita fitira eo masonao ny faliany iray aman-dreny. Ianao manakariam-pasoava anelo ray be fity ampiray am-pifaliana iray, tsy fianakavin'ity amin'ny fotoana izay fantatra fa mahamety azy. Tompo malalo, indreo mpanodinao mandoaky eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny fiangonana, manavao indray ny fanekeny alopanao, koa tehirizy ireo tompo, ombay ny fahasoavana mandrakariva, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Mbola tsy mitsahatra midera sy manome voninahitra anao izahay, ary mametraka ankehitriny ny fiainan'ny fiangonana izay tandremana sy tarihin'ray mandeha mitandrina rakotona valina maoly eo ambany fahasoavanao. Ny teninao tompo dia mitaona anay manao hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiaviny indrindra. Misaotra anao izahay tompo, fa mikasaka tokoa izay ampandroso ny fiangonana amin'ny lafiny maro izao mpanomponao izao. Misaotra anao izahay noho ny asa fitazam-panahy samihafa tanterahin'ny tandrina eto amin'ny fiangonana mba hampiorenana tsara ny finoany kristianina. Tsaronay manokana ny amamin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ity taona 2024 mandivy farana ity noho ireo fotoana lavalava sy nafana ny angona satria voatery mba hiadina amin'ny fiparitahan'ny valararetina koronavirus. Tompo, naseonao tamin'izany fa ataonao miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra ho amin'ny mpanomponao izay tianao. Fantatray tokoa tompo fa tianao ny mpanomponao ka miezaka mandrakariva mamahana ny olombelonao araka ny baikonao Jesosy Kristy tamin'ny apôstôly Petera. Mangataka aminao ary izahay tompo, ny mba hanomezanao azy mandrakariva ny herim-panahy, ny tanjaka sy fahasalamana hoentina mantanteraka izany asanao izany sy izaran'ny sakramenta amin'ireo izay mangeta eto. Omeo azy an-trano tompo, ny vokatry ny fisasarany, ny valiny mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy, ilay tompo ny fiantsoana azy. Tompo, sofa tsy miasa irery ny tandrina, fa nomenao mpiara-miasa dia ny barao-piangonana, ny loholona sy ny dekona miparitaka any amin'ny fiandreketana. Misaotra anao izahay fa
tsapa ny fiarah-miasa maty ka misy eo amin'izy ireo. Ny angatahany manokana aminao tompo dia ny arovanao ny olonao amin'ny ratsy, ny hitehirizanao ny fanolora-tena ny tsirairay ho marina sy madio, ho masina ka ahafahan'ireo mpiasa miara-miasa ao anatin'ny fifanajana sy ny fifankatsiavana ary ao amin'ny fifanomezam-boninahitra. Ny teninao koa tompo dia milaza fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona na inona, ho aza mahafolina masaraka anay Jesosy fa momba izay rehetra manana andraiky tato amin'ny fiangonanao, mba tsy handeha amin'ny herin'ny tenany fa azoto hifikitra mandrakariva amin'ny sitraponao ary anana fanetetena ny ankina amin'ny fitarihan'ny fanahinao masina. Tompo, maro koa ireo sampanasa tao amin'ny fiangonana, mitaiza sy mikolo mpikambanao aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny tetikasa samihafa ho fijoroana vavolombelona. Miara-miasa mitandrina koa ireny koa mangataka aminao izahay mba ho fiara-masa amin'ny kitsikolo tokoa izany ao anatin'ny fifanajana sy ny fanajana ny fandamina, ka hikendry hatrany ny fampivelarana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana hoentina mampandroso ny fiangonana. Andriamanitra o tsakambato ara-panahy tamin'izao fankalazana ny 15 taonany fiangonanao izao ny fijoroan'ny zanaparitra izay hiparitahan'ny kristianina eto fiangonana. Misaotranao izahay fa mifanakaiky kokoa ny kristianina ao anatin'ny zanaparitra, voataiza amin'ny fiombonana sy ny firaisan-kina tompo, koa mankasitraka anao izahay noho izany. Enganeka orakofanao ny fahasoavanao hatrany ny zanaparitra tsirairay na ny eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina, ka ho tehirizinao ny hafanampo, ny fitiavana ny asa sy ny fiangonanao. Tompo, ny otanay no efitra mampisaraka anay aminao, koa tsy hanivavaka ianao raha tsy mifona aminao izahay. Noho izany tompo, mifona aminao izahay no izay rehetra vitanay fiangonana sy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na tamin'ny teny na tamin'ny fitavizavizana tamin'ny fanateterahana ny asa, na koa tamin'ireo adidy tsy vita, na koa tompo na nisy fahaizanay nanampy sy nanohana mitandrina mpanomponao, manondrafo aminay tompo, mamelany helikay ka eno mivavakay. Mbola maro ny tiana angatahana aminao tompo, nefa voafetra ny fisainanay, matoky anefa izahay fa fantatrao izay teny ilain'ny mpanomponao ahafahany manatotosa ampitokina sy ampifaliana ny asa masina izay efa nanembrenao azy ato amin'ny fitendremana ambotatelo. Mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy mahavonjy no anaovanay ny vavakay. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra,
Andriamanitra tsara tokoa ianao ary tsara no ataonao eo amin'ny fiainanay. Tsara no ataonao eo amin'ny mpanomponao. Dia misaotranao zay tompo fa tsy midinao eto amin'ity fiangonana ambotantely ihany ny pastera fa menao koa anjara asa eo ivelan'ny fiangonana. Maro ny asa izay tanteraha tompo eo amin'ny ivon'ny be FGKM, eo an'ivon'ny toerana fanomanana mpitandrina, ny fanomanana mpampianatra, ny sekoly FGKM manerana nyity Madagasikara ity, eo an'ivon'ny université Ravelitsona. Tompo mangataka izahay mba omenao ny fanany fahaiza-mandamina tokoa ahafahana tanteraka ireo adidy ireo ary omeo fahendrena trano mba hiankina aminao tompo. Tafio ny herinao omeo fahasalamana karakofo ny voninahitrao. Arofokofo nefa tompo amin'ny ratsy sy ny fankapanahy maro izay mety mahazo ny olombelona fa tehiriza ao ambany fahasoavanao. Dia misaotranao koa izay tompo fa hitanao ny adidy izay tanterahana eto amin'ity firenena ity. Maro ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity. Tompo dia omeo tolosaina trano ny mpanomponao mba afaka hitoro ny filazantsaranao amin'ny fombanao mahagaga, mba hatonga ny olona eto amin'ity firenena ity mba tena atahotra-nao ary ho anao tokoa Jesosy Kristy. Tsy eto amin'ny firenena ihany nefa fahatra ny amin'ny faramintany amin'ny fombanao mba ahafahany mitory anao. Dia tehirizy ireo tompo hatrany mba hatanteraka ny asanao voninahitrao. Ka izay rehetra iriny fony, iriny ankohonana, iriny ho an'ity firenena ity dia hitovy aminy izany tompo. Dia ho anao hatrany hibera sy ny voninahitra fa tanterao amin'izao mpanomponao izao kosa tompo ny fiadananao sy ny fifaliana miaraka aminao Jesosy Kristy. Dia misaotra tompo fa mamaly vavaka anay ianao. Misaotra tompo mamaly vavaka amin'izao mpanomponao izao ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iarokitsana ny serena anatin'ny olonanavaka. Oharina ny famarana ny vavaka dia ataontsika ny avoiarosana firana ny tantely fa nayaraka ny vavaka. Sotranao ny Andriamanitra ray fa Andriamanitra tianay tokoa ianao. Herinao teo ny fisaoranay, ny fifonanay, ny fitalaonay, ny fangatanay. Dia mino izay fa Andriamanitra manome mihoatra lavitra moa izay heverina sy angatanay moa dia mahavavaka ny fiangonanao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Alleluia hosana. Firana ny tantely fahavita. Oh,
tatsika to dia fiany fonay izy nangafikeny manolonanareo kenyana vitany finambara minitsika fa andriamanitra dia manato fity kanefa kosa no fifaleny fiangonana ary milalina fifaleny misatsapana ao ny fiandreketana ny izay rehetra mety sambana vilona eto amin'ny fiangonana dia fara zany manolotra ny anjara masinay rehetrareo mananateraka ny fitorena ny filazantsara satria ny tenytompo dia manao hoe aoka ahafio zavatsoa izay mitory ny tesoaminareo dia manao izany zay amin'ny anaran'ny sambana ao reo sambana rehetra vao nyfitezesa ao ihany koa ny fiandreketana ary indrindrandrindra ny sambana relona eto ny fiainana ny zanatatra aza favelena kadino zanatatra dia manatitra misaorana manareo fianakaviana mitonga niarapary taminay tamin'ny fotoana ity dia misaorana andriamanitra manankarekasaorana hanary fitianana tsy reny zahay fa teo iray aman'ireny tanana menakana mbola teo ihany fianana fianakaviana dia mba solonana tahin'andriamanitra sanatahin'andriamanitra ny raha solonana dia manomboka ny fidarana tompontsika rehetra izany krismasy mety tompontsika izany fitoran'andriamanitra fa tonasomatsara ny fitesan'ny fiangonana amin'ny fiarahana vavaka nakaraka izao araka fantanina zay fanatao dia retany andriamanitra nanafitazolay fa nanaresaka ny fiangonana aloha fa sikefarefaty ample fa jerevana paskera dia andeha tombotrana desambra fara mianaraty faranadesa ateraka somatsara dia misotra anareo fa fiangonana maro renatanana ity dia faraisana naravetana mabetsaka nity izy farazana desambra faraty dia tanarivo naravetana paskera reo tsy mbotra izy areo teraka dia misotranarehetra fantateraka somatsara miama ary rivotra izy miverana izao morana notapabinana fa dia mbola tonga mary any anareo tsy voasakan'izay tonga manokana fotoana miara mipavaka eto isika sasaderanatsiny zay atyfolpoeta zay atypilaa zay atyatirabe zay aty mazagara maro moa ny kianika dia betsaka ny lasa fa zava-dehibe dia fataterana fotoana fiarako malaky ary dia misaotra n'andriamanitra isika misaotra manokana ny pastora docteur Bamanay misaotra noho ny amin'ny tema ny pastora misaotra noho ny fampahatsehivana ny antso ny fiantsoana sy ny mitoetra sy ny toe-panahananana manoloana ny antso ary indrindra mampatsiaro ny fitiavana Jesosy mitandra ihany avana tena mahafantatra ny asa mitandra mitandra ihany tena mahafantatra ny asa mitandra vasyjesosy tsaraona fisaotran'andriamanitra nefa raka malaza ary mivady tsy zany fa mahatsara mihitsy tena misy fotoam-bava ary tsy hoe amin'ny vanim-potoana kehitriny ihany na tsy mandehaky ny rotonda tena tsapanao mihitsy hoe misy mitoto am-bava tenao ao anatin'ny zavakasana ary ataontsika hoe manamarina teny apôstôly hoe sanatritsy firehariana fa hoe koa ataona hoe efa niasa fantatra tamin'ny ohatra izy rehetra ary tena mahita toy arako malala fa rehefa mijery ny azandary zay soratantsony ny azandary satria isanandro tsy maintsy misy vily dia anao fotsiny mandahatra hoe iza zany mijareandroany iza zareandroany fa tsy maintsy misy fivoinao na tsy fitandriamana io fa na foibeo na sonapartany na frala io na akademio na voameny isan-karazany tsy maintsy misy fivoinao isanandro akoatra ny koro ampianaritra sy ny sisa rehetra président sy ny sisa rehetra feny andray
ary akoatra ny mavesaka maro isan-karazana zay tonga dia mahatsara mety tena misy matsara na dia mijery fotsiny ara hoe tsy misy tokantrano mpiavaka tonga fa tsy mivainginay raha tsy hoe no miaka manokana hoe mbola tsy midiranay na fifaliny na fahoriny na fitokaratrano na fototro na jobily na mariazy na anniversaire azo le raha zay zany tsy vita mahaolobeny zany kiava ndraindray ao anatin'izay ihany efatra dia amony folana mbola e raha fahasalamana tsy vita zany kiava tsy vita ao anatin'ny vanim-potoana ny corona ny corona zay vady fa tsy nanapaka zay na mofolaina tsy nanapaka tsy vita zany mahaolobelona kiava tsy vitanao zany raha tsy silona mivavaka raha tsy mivavaka ao anao ny fiangona betsaka ny kristiana tonga tena mivavaka tena soa fa tsy pastera mpanano pastera fotsiny fa soa fa tsy pastera ndraindray fa napahakevitao ny fitezana ataonao tsy azo ny olona metsiny ianao efa manina ary pastera ny tanila makaniny nga tena ekonao marina zao ny teny zany efa azo ny tsy afarantena misy fotoana ndraindray zavatra saka ny fanapaha-kevitra zay azo ny tikatsy satria misy zavatra tsy azo mazay namanolo ka pastera fokaza azo ny olona atoka fitetavantena dia mahazo koa ena farazay tsy pastera tsy zaka fo zaka zaka zany satria misy so nanao ravako malala fa lehibe ny fitiavana asehonareo ary mahatsiary koa tsy manoko hoe famahana fiangonana mendy fiangonana antom-panà fiangonana zoky ary tsy vitany hoe manomana amin'ny asa ihany fa mitaizako mifampitaiza amin'ny tany roapolo taona zao ny betobotantely dimy amin'ny roapolo taona ny mahampitanyna efa ela ihany zany efa patelo ny latsaka sisy raha lavany fotoana iasana mandahara be koana aloha tapitry ka misy so raha lavitsy sosotsona ray sisy dinatso efa be zany tiava fa dia misoran'andriamanitra fa tena salama zay soran'andriamanitra fa tsy mbola namandomanjona tsy mbola namangahitanotantany tanamtany jony tao anaty viro tiana andriamanitra zay tsapanay fa tiana andriamanitra tonga be ary dia mitraiky ty aminay zany fiaran'andriamanitra nanotany sorana ny amin'ny fanomezana sorana ny amin'ny fanoana no tonga marety soa vakavara fa manjary ananatsiny tokony ny pastera mavahako manokany pastora satria mitonga ny tenin'andriamanitra zay vahiny ary vahiny mety ny tenin'andriamanitra fa isika rehetra moa fianakavilera ihany dia misotratsika eram-poeran-tsaina ary dia manety fa ny kristiatanam-poanareo zahay ateny miara di miaraka ny tapaavotatsety dia misotrareo ny amin'ny fanolorana tony zavatra maro efa mitepeteny zay tena raha ho vadadaveo dia pisagy président zay présidentsakeny tsy aho izy ampiolanseny pisagy sety fa dia misotra betsaka indrindra ny amin'ny fanoanana amin'ny fiavana ny amin'ny fanoanana amin'ny vavaka indrindra ny amin'ny fahendrena sy ny fiarah-miasa zay nasena fatatareo toeka ny pastera asitsizena na efa manozava tsy manozava na tsy vitatra farany tsy manozava fa vita ary masika sy fitavatava rehefa janona tenatena fantatry de koa za ary dia misolony amin'ny faharetana fa dia mifampitaiza iny tsy le tonga nay le pastera mamay asa nanozany na fisakivitany androany ary dia misotra indrindra aizany amsenasyfalady namanao koa fa tsy de tena mitezay tompo manao zavatra zavatra vitaloatra isika atsika rehefa manao zavatra dia zany tokotsy dia sady manao amin'ny fitiavana manao amin'ny fifaliana manao zavatra tsara voninahitra misotra makasika namakatena Ry kristiana avako mareta amin'ny fivavahana miambena amin'ny fisaorana mangata amin'ny finoana mandehana amin'ny fahengen'andriamanitra mitsagana raisiny finoana amin'ny anaran'ny boko manao hoe
fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray fampiraisana sy fampimbolana amin'ny fanahy masina ho tanteraka aminareo ary hatramin'izay ankehitriny mandrakariva ary mandrakizay amen.
petrakintsika hivavaka mangina disoranay ny anaranao ry Andriamanitra ray eo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia samy tahin'Andriamanitra tsika rehetra.